Tontolon'ny famonoana fanakody izay ihany nandrobaka ny fifaninanan'ny rally total dingana voalohany amin'ny fandiniana tompon-dakan'i Madagasikara teo ny ekipazin'ny Bouma Sy Bertin izay misaotra ireo rehetra izay nahafahana nanatosa izay vokatra izay. Araka ny nambarany ary dia ny fiaraha-mientan'ny rehetra no azahoana vokatra tsara ary nampanantena ny mpanohana azy izy fa mbola hanao ny tsaratsara kokoa hatrany ary handray anjara amin'ireo rehetra izay faninanana amin'ity taona ity. Tena marina sy tsapa dia ataoko ny fahombiazan'ny fandresenay dia voalohany tena hoe fifanomezan-tana ny daholobe ao anatin'izay voalohany indrindra tao anatin'ny phase-na préparation zany izay arahana amin'ny Jean-Luc l'enfant izay tsy azo adino zay sy Diogène Meka concept matotra izy amin'ny fiarahana amin'ny fanomanana miaraka amin'ny AC rapide zany teo amin'izay tsy fanomanana ny tômôbily iny satria ny antony dia tsotra lazaiko ihany zay tamin'ny rallye international de Madagascar 2013 izay nanana incident zany zay nisy accident nahazo ny fiara io dia tsy maintsy nanarina zany zay mba hampisehoana ny mpakafy sy ny sport automobile malagasy hoe rehetra izay Team Bertin mbola vonona mijoro mampiseho foana ny ataoko hoe fahombiazana dia mampiseho zany hoe misy fanomanana zany zavatra zany. Ny préparation anay dia tsotra be, manao préparation matotra tsara izahay. Ny fiarahana miasan'ny ekipa rehetrarehetra na ny mpanohana na ny ekipa na ny fianakaviana na ny mpiara-miasa na ny namana izay mankafy sy manohana ny tena dia tena mifanolontana ary tena mifandray mivatana aminay isan'andro vaky mihitsy ka tena ataoko hoe hery lehibe ho an'ny Team Bertin zany iny fahombiazana tamin'ny rally voalohany rally total iny dia ny vision anay moa sy ny tanjona sy tiana irina amin'ity taona ity dia ny azahoan'ny Team Bertin ny fandresena ny championnat 2014 zany dia mba ho lasan'ny Team Bertin raha sy tsak'Andriamanitra zany. Zay no mahatonga ny hoe miezaka izay atao dia tsy vitany hoe mivavaka sy mangataka fotsiny fa mila fanomanana sy fiarah-miasa noho izany tsy azo adinoandreo ekipa marobe izay mifanohan'ireo. Isaorana manokana koa nareo hainao manjery ny club ASACMA, ny fédération sport automobile ary ny club organisateur ny rally ireny indrindrindrindra ny mpanohana raha manokana ho anay Team Bertin dia miaraka aminay zao ny elite GSM isaorana manokana azy zany misy ihany koa ny mpanohana hafa tsy maninona isaorana ary mbola manao antsoavy zay hoe raha mbola vonona ny andreo hanohana ny Team Bertin dia misokatra ny varavarana fa ny anay tena fitiavana ary tena manao amin'ny fo zay dia zay ny teneniko hoe tanjona dia ny fahombiazana hatramin'ny farany ho champion ny Team Bertin amin'ity 2014 ty. Ho avy indray ny rally karakarain'ny ASACMA aiza ho aiza ny fanomanana ho an'ny Team Bertin manokana? Mandainga sarotra fa ny anay fanomanana dia mandavataona. Zao tsika miresaka zao efa vita sady ny préparation ny Team Bertin ny 2014 ho an'ny rally ASACMA any Antsirabe. Rally ASACMA moa izay arahana amin'ny jam dia rally jam event zany ny fiteny azy dia zay ny tenako hoe fa vonona ny fiarakodia amin'izao fotoana izao tena tonga dia mandray départ ny fiarakodia tsy misy hoe préparation atao intsony. Ny préparateur moa dia Jean-Luc l'enfant izay efa lasa nody indray dia ho avy indray izy amin'ny fotoan'andro hanotrona ny rally eto Madagasikara.